Tena kely amin'ny filohan'ny comité olympique malagasy isika sady izy raha teo moa ny filohan'ny fédération malagasy ny taranja judo anana solitany Madagasikara amin'ny fiadina tomponakany misy eran-tany. Afaka herinandro vitsivitsy eo dia naterahana ny rosi tokoa ny fiadina tompontaka eran-tany eo amin'izay taranja judo izay araka ny namarany filohan'ny fédération sy teny Randrena Solineky dia anana solitena roa isika amin'izany faninanana izany amin'ny alalan'ny Efetra Ratsimiziva sy Raty Arson Asaramanitra. Amin'ny fahadimy amby roapolo ny volana Août ity zany no championnat du monde tanterahana amin'ny Russie ary roa ny atletintsika mandray anjara zay tarihako ary eto tiako no manamarina fa nandritra ny tantananay an'io fédération malagasy de judo io mbola tsy tapaka itsika nandray anjara tamin'ny championnat du monde ary hatramin'izao mbola mandray anjara satria qualification izy io Ifetra sy Asaramanitra no isolitena ny judoka malagasy rehetra. Fetra moins de 80 kg, Asaramanitra moins de 40 kg. Miomana ny la réunion moa Asaramanitra amin'izao fotoana izao ary Fetra amin'ny Toulouse. Zareo zany no isolitena ny malagasy. Ao anatin'ilay izy ve mety misy karazana fivoriana be ny fédération iraisam-pirenena? Misy congrès koa atsehina ao anatin'io championnat du monde fa zavatra fahazoko lazaina aloha araka ny fifanambaran'ny fédération malagasy fédération internationale judo dia nahazo centre atsika zany le vola fa ao amin'ny mitetina 1 milliard francs malagasy eo le izy anamboara centre io fa sisa tavela zao ny toerana ary fefa raha miasa amin'ny commune le izy tonga de vitaina zany io centre de judo atao eto Madagasikara. Nanaovana sélection izy manataro ve ny zava-bitany mazava ho azy satria tamin'ny championnat d'Afrique classé 3e Asaramanitra Fetra hitatsika tsy indraindray izy 3e 5e 2e ao anatin'izay zavatra zay. Elina Robert koa torak' izany satria fa Elina Robert moa naratra dia tsy afaka an'izay anjara tamin'ity.